Manoloana ilay tranga fanorenana tsy ara-dalàna nataona ramatoa iray sy fakana vola be nataona olona iray dia nitondra fanazavana ny talian'ny urbanisma eto anivon'ny commune urbaine de Toamasina. Indro ny fanazavana eto ny mpanao gazetinay Claudia Tsitolomy tena izy. Voalohany indrindra isaorana nareo mpanao gazety tonga eto amin'ny bureau fiasanana ny resaka izay miely ao anatin'ny tambazotra Antserasera. Araka ny vaovao miparitatra moa zany hoe misy ny mpiasa izay nanome autorisation nafana nanao trano amoron-dalana. Araka ny vaovao fahitatsika iny efa nanao ny asa tandrify anazy ny avy tato amin'ny commune zany hoe niditra tamin'ny démolition avy hatrany. Nandritran'izany moa misy ny fijerenan'ny taratasy teo ampelantanan'ilay olona fa tsisy taratasy ahafahany mamorona, tsisy taratasy ara-dalàna. Asiko tsindrim-panazavana kely amin'izay hoe taratasy ara-dalàna zay. Ny atao hoe permis de construction aloha zany dia arak'ireny efa nisy fandarana matetika ihany ngamba natao teo anivon'ny Aina Amanjery, nataon'ny CCLTV tamin'ny radio katolika fanentanana antsika amin'ny fanarana ny ara-dalàna. Ny permis de construction aloha zany ny tena mora anamarinantsika azy dia tsisy olona manana zo isonian'izany afa-tsy ny ben'ny tanàna irery ihany. Ary ny fahazahoanan'izany dia tsy ny commune irery no afaka mivalide ny fanomezana izany fa tsy maintsy mandalo any amin'ny service régional de l'aménagement du territoire. Zany zavatra rehetra zany dia tsy hita teo ampelantanan'io olona io nandritra ny fisavana izay natao ka niroso avy hatrany tanatin'ny fandravana moa zany ny commune. Tiako marena ihany koa fa anatin'izay fanorenana zay tsy maintsy ilaina ny atao hoe alignement, izany hoe misy rehetra vao marina tsara miala afovoan'ny lalana na 10 mètres na 12 mètres 50 na 15 mètres miankina amin'ny toerana misy ny fanorenana. Mbola misy ankoatr'izay ny resaka prescription d'urbanisme, azo anorenana ve ilay toerana, tsy azo anorenana ve ilay toerana. Ka raha momba n'iny seho iny aloha zany dia tsy misy taratasy ara-dalàna teo ampelantanan'ilay olona, ary na tsy misy an'izay ary dia tsy nanara-dalàna ihany koa ny fanorenana satria hitantsika tsara fa midona teo amin'ny route béton ilay fefy izay natao. Izany hoe aiza ary ny trottoir, aiza ny lalan'ireo mpandeha tongotra. Dia aoka rentsika mba hafantatra ihany koa izay zavatra tokony atao sy tsy tokony atao zay. Momba n'ilay hoe resabola, antsika rehetra angamba mahafantatra ny hasarotam-piainana. Ny fandoavana vola tompoko dia tsisy ankoatrany hoe anaty bureau dia ny valiny dia reçu. Izay ihany. Ny commune dia manana ny toeram-pandoavam-bolany manokana ao amin'ny guichet unique ary amin'ny la mairie moa zany, ary misy taratasy ny fandoavam-bola fa tsy hoe aloha eny amin'ny sisitsisiny fotsiny. Dia hitaritana saintsika rehetra ihany koa fa manantona bureau fa tsy eny ambavahady na eny ambadimbadika eny akory ny fifampiresahana na fanamboarana permis de construction. Ka entamina antsika manararaotra ihany koa ny trangany-javatra izay misy iny manantona bureau amin'ny fidéposena ny fangatahana sy amin'ny fahazahoana ny taratasy fandoavam-bola ary amin'ny fahazahoana ny taratasy ahafahana manorana. Arak'izay voalazako izay ny ben'ny tanàna irery ihany no manana fahefana feno. Io zany tsy hoe ho antsika Toamasina ihany fa raha ny lalàna dia izay ny ben'ny tanàna irery ihany no manana fahefana misonera permis de construction. Momba izay nalohan'ny nahatongavanareo teo dia efa nisy fampiresahana tamin'ny directeur ny ressources humaines anatin'ny mijery hoe iza io olona io izahay amin'izao fotoana izao. Izany hoe efa fantapantatra ihany ilay izy fa alohany tena ahafahana mamoaka vaovao dia anarana io mety betsaka mitovy. Dia mbola anatin'ny fanaovana ny recoupement tena exact hoe iza ilay olona izay ngamba vao afaka milaza hoe personnel ato na mpiasan'ny commune na tsy mpiasan'ny commune na tsy personnel eto anivon'ny urbanisme ny olona izay voalazanarina. Misy angamba fanentanana efa natao teo anivon'ny Aina Amanjery samihafa arak'izay efa voalazako izay, ary ho amafisina ho tohizana izy io mba ho fanentanana antsika ho fampianarana ary ho fanatoroana ny lalana izay ho atao. Fa araka ny teneniko teo any amin'ny bureau ny fanaterana ny demande misy taratasy no mandoava amina vola
misy takila fanamarinana ihany koa ny vola izay nefaina ary misy ny permis de construction na ny taratasy ahafahana manorina manentana trano na ino madama iny angamba mba hisaorana anazy tamin'ny fanentanana izay nataony satria efa vomo izy araka ny teniny manantona bureau ny fepetra ho an'ireo rabateur sy paniera izay misy amin'ireo resaka fanamboarana dossier mba tsy ilazako hoe dossier sampoka angambana na taratasy tsy ara-dalàna dia an'ireo fepetra ny eto aniovon'ny commune urbaine Tamatave na amin'ny fijerena hoe iza ireo olona ireo ary indrindra fa amin'ny fanafoanana an'io ary mino fa isy fepetra entitra izay ho raisina ary miasa mihitsy amin'ireo entité hafa ankoatran'ny commune amin'ny famaizana sy fanafoanana izany resaka rabateur sy ny paniera eto aniovon'ny commune ka ho anareo izay mbola minia mandoha vola any antsokosoko any na te havita dossier malaky ohatra dia manao zavatra fafany ambadika nefa tsisy taratasy ara-dalàna eo am-pelantananareo dia efa iny aloha ny hita iny ny hitapoko hitam-pirenena zany mivoaka fa tsy vitsy ny trano efa nidiranay tamin'ny fandravana tato ato zay noho ny antony manokana amin'izay hoe tsy fisiana taratasy noho ny antony manokana amin'izay hoe tsy fanajana ny alignement na ny code de l'urbanisme ka ny asanay dia mitoetrany manao foana zahay fa ny afatra zany dia manara lalàna fa lafo ny vidina matériaux ka raha miafara amina fanapotehana ohatran'ireny dia lasa verimaina ny volantsika ary anentana foana arao lalàna fa tsy lafo ny fanamboarana resaka construction zany fa tongava manara-dalàna